Azkeo amin'ny lafiny ara-tsosialy isika vao fa efatra ambin'ny folo ny volana mo isika androany fa na dia vao fa efatra ambin'ny folo ny volana izay dia efa tazana ny tandratra sady kosa ny ireo izay andray ny fisotrondronono ireo be antitra moa zany teny amin'ny fakana izany nanapa-kevitra tokoa mantsy ny tompony andraikitra fa aroso ny fanomezana fisotrondronono ho an'ny be antitra ho fanomanana ny fetim-pirenena. Raha ny fahavalo ambin'ny folo ny volana matetika no andraisan'ny be antitra amin'ny fisotrondronono dia nyloso zany tamin'ny volany ity. Androany dia efa afaka nandray ny fisotrondronono izy ireo ary manana fomba fijery ny ireo mpisotrodronono manoloana ny fandraisam-bola izay azo lazaina fa lasa loata amin'ity volana Jona ity izay anisan'ny fandaminana natao amin'izao akatoko ny fankalazana amin'ny fetim-pirenena izao. Mety le izy satria mba mavonjy zany satria le fiainana enjakenjana ihany zao. Mety le izy mba misy anaovana fety. Amin'ny folo any tonga teto zao hitanao mbola milahatra eto. Nahatranaty tonga aloha zata landraraka biso. Dia mba le hitanao le milahatra eto sahirana le olona fa bebe tolo zay enimpolo taona miakatra daholo io mba tokony système hafa mihitsy no anaovany azy. Io tsonga androany tamaraiky nisy nitavatava tao. Fa izay manana ino moa ianarany teo iny? Manana prime tonga dia mitsofoka fotsiny milahatra amin'ny sivy. Na dia efa nisy aza niezaka izay nitanterahany tahirim-bolam-panjakana ny ampitomboana anisan'ny toerana izay ahafahana mandray mpisotro ronono dia anisan'ny mbola nampitaraina ireo mpisotro ronono ny filaharana lavareny misy izay tsy maintsy atrihan'izy ireo rehefa mandray vola toy izao.